Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny babalala no ionana amintsika amin'izao fotoana anio izao a. De faly indray ny tenako a mihaona aminao eto amin'ity andro androany ity a. Hiaraka indray tsika anatin'ity fotoana mamy a izay irahantsika anatanterahitsika an'izao vavaka fiambenana izay irahanao amin'ny fandarana andramaka izao a. De ny Akiradio a de mipikamba anatin'ny vavaka fiambenana de indrindra moa mahazatra antsika ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay a isan'andro a manatontosa an'izao fandarana izao. De fiadanany tompony eo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Ary raha androany vao tonga eto a de teteny aminao hoe aza gaga ianao a, aza manontany tena fa tsy kisendrasendra no nahatongavanao teto a, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Ary za mino fa raha mijanona kely ianao a de mihaino tsara de resy lahatra fa misy ao anatin'izao fandarana izao hainonao feo an'Andriamanitra, afatr'Andriamanitra ho anao a manokana amin'ity androany ity. Ka de raha androany no vao tonga eto aza mihafahafa miaraka aminay a midira anaty commentaire tahaka an'ireo olona efa hitanao reo a fa zany daholo ny tomboan'izy ireo. Misy am'ireo vao aingana ny teto, misy am'ireo efa ela fa de mitovy ihany tsika rehefa eto, anankiray ihany tsika rehefa eto ary tonga soa daholo zay tonga eto a. De tahiny tompo tsika rehetrarehetra de mahereza mahatanjah. De tahiny tompo a ranabavy misy fity, ranabavy lalàny miditra voalohany teto androany a. De ho tahiny tompo manokana ny anao a ary mendrika anao loatra ny tsofina rano androany a. Mendrika loatra ianao raha ho tsofina rano ary zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminao. Ka de ho tahin'Andriamanitra ny ranabavy lalahy tsy hitsahatra. Amen. Ny fikarakaran'Andriamanitra ny fiainanao tsy hitsahatra fa de tena hoe hitohy hikolokolo sy hikarakaranao foana ny Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra. De tahin'ny tompo de hianoko ambany fahasoavan'Andriamanitra ary famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. De tahin'ny tompo ihany koa ranabavy mamia nanarakaraka azy tao a, ranabavy aina, Erikaraka, Kodaleoni, Emelovli, Fity, Mami, ranabavy Lina, artisanay de Madagasikara, Emelovli Tina, Olga Pulcherie, Angela Io. Tahin'ny tompo ihany koa Felana Rakoto, Tsiry Amboaramiel, ao ihany koa Nirina Rodriguez, Rodine Marie, Ando Andry, Kadaka Malala, Verselina. Tahin'ny tompo a contre camaradin'i Jesosy, Anitra Burle. De ao ihany koa i Zanahary Ambony Valera, ohatrany efa zatra loatra n'izany anarana zany e, Zanahary Ambony Valera sy zany Anitra Burle zany efa tao ao, efa lasa tao ambava foana. De Nambiny Tsomakrina, tahin'i Jesosy ihany koa Lantonirina, Razana Monika, Sandola, Angela, Kodenela, Alléluia, zany koa efa lasa mahazatra. Rantanila Marie Charline moa to de misosa fotsiny vavako. De ao ihany koa Tsiry Amboaramiel, Manico Bonsoir. De ao ihany koa misy fita efa voateny teo Ajaska Patitsy. Tahin'i Jesosy a isika rehetrarehetra faly mahita anareo a ary maharitatra amin'ny farany. Hiarakantsika amin'ny adiny ray sasany mahery eo a, mahery kely eo a, hihaino vavaka tsika aloha amin'ny voalohany a. Androany hiaraka amin'ny rahalatody tsika vavaka fanombohana. De aveo tsika hihaino famitinana hiaraka amin'ny Fity, famitinana amin'ny teny frantsay ny toriteny omaly. De manaranaraka azy a hiditra eto ny ranabavintsika Kadaka Malala hitondra tenin'Andriamanitra de miverina eto mamelabeatra ny tenin'Andriamanitra. De hitondra tsika anaty vavaka matsiro a ho an'ny firenena indray a ranabavintsika Erika amin'ity androany ity a. Zay ny fotoanantsika eto androany. De ao anatin'izay moa asiantsika hira mandravaka azy. Eny ary Rolianisa, Naivo Jonia, tahin'i Jesosy. Ao ihany koa i Maevare, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Andao ary ka mahita milala sahady tahin'i Jesosy a. Andao ary a raha latojo ampidiritsika hanao vavaka fanombohana. Tahin'ny tompo raha latojo hanao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera de tahin'i Jesosy koa tsika rehetra zay tonga eto. Halleluja, mafaly be mihitsy mahita anareo rehetra tonga soa tsara. De araka hivavaka atika metraka amin'ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra.
ry Jesosy tiana beo misaotra betsaka anao indray nefa vita somatsara indray ny tontolo andro androany a dia andro nafinaritra Jesosy a ny andro eo anatrehanao a fotoana ny ora ny segondra minitsy eo anatrehanao Jesosy dia mahafinaritra foana tena hoe ahitana fahasambarana fifaliana dia tena hoe iainanay zany renay zany tsapanay any anatin'ny fonay lalilany dia misaotra Jehova misaotra ny amin'ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay ny amin'ny fitiavanao ny famindraponao dia tena hoe makasitraka e tena hoe fisaorany zany ny pololotra te-ponay satria tsara loatra ianao a dia misaotra ny amin'izao fandaharana zao satria dia anisan'ny fandaharana isanao koa zao dia mihaino ny feonao foana anay dia eto ny fankazaranay aminao Andriamanitra dia tena hoe misaotra e misaotra dia kinkofeno am-pelatananao a ny toriteny a pastera Melabelatra ny vavaka firenena ihany koa dia anao ny anendry lelan'ireo mpanomponao ireo Jesosy a fa tena hoe kasika ao ponay a ny teninao Jesosy aniry a tena hoe avokatra indray ny teninao a tonga sainanay a bibebaka anay a ary ampitombo indray ny finoanay a sy ny fitiavanay anao dia rakofindrahanao Jesosy Kristy masina manan-kery ny connexion mba handeha somatsara ny telefona ny fandaharana rehetrarehetra mba samy azo ny anjarany a nay tsirairay avy Jesosy a dia voninahitra teo anao a fitandratana teo anao a tsy mbola tsy tony vavaka Jesosy dia anao ny anatanteraka zany amin'ny famindraponao a lehibe sy mahagaga dia misaotra Jesosy eo alleloia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andralatoditsika tao anatin'izay vavaka fanombohan'izay a dia Andriamanitra ny amalifitianao ihany koa amin'ny anjara asa izay nataonao teto mamy ny vavaka dia antenena mamy manaraka an'izay daholo ny zavatra retreto a na ny toriteny a na ny rehetrarehetra dia tahiny Jesosy ary tsika tsirairay avy. Ranabaviama mbola tsy narabaiko teto a dia tahiny Jesosy Ranabaviama no Elifanto dia Angelina Suzelle tonga soa ihany koa Tina Rakoto Arzaka ary Razana Monika tahiny tompary tsika tsirairay avy ienoirany aloha tsika ity zany a dia atolotra manokana ny ranabavintsika lalahy avy niatrika ady mantsy izy a navoaka an'Andriamanitra tanaty ady a ary efa miaino anaty fahasoavan'Andriamanitra dia atolotra manokana mpitiavana be avy amin'ny mampionina ho an'ny zandry lalahy misy fita ity hira ity a izay hira tena tiany dia mba atolotritsika anazy a amin'ity androany ity dia mino tsika fa faly izy a andao ary ataontsika izany izy zany a ho voninahitr'Andriamanitra dia avy eo tsika hiditra avy hatrany a amin'ny afamitinana ny toriteny a iarahantsika amin'ny fity. Ndao ary a tahiny Jesosy a mino finaritra daholo. Te hampatsiaro antsika manokana androany ho antsika izay nahatsiaro fa efa nivonjena ho antsika izay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia te hampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia nilaza an'izany satria tsapany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjeny izany izy raha ny fanenjehana nataony raha ny famoron'olona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra nafaka namonjena namonjena anao fahasoavana mahagaga. Fahasoavana mahagaga nomeny tompoay velao taloha hita indray zamba mahiratra. Misaotra Tompo noho ny fahasoavanao afaka milaza androany fa voavonjy aho. Halleluia.
fasoavana nampianatra ny fokoiadana fasoavana sarobidy izao no iainako igadako nafahany Jesosiko nividian famidampo mirutsaka fitiavana fasoavana fanantenam hatuamikyu unitenini kapokaku siluvaku lambula veluna igadaku nafani Jesosiko nividian famidampo mirusaka fitiavana fasoavana ulevuna zawitizao masoandro umaizina fa Jesosy niantsoay oay mandraky izay oay mandraky izay oay oay mandraky izay efa mandraky izay efa mandraky izay efa oay oay mandraky izay igadako nafahany
la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 26 janvier 2022, qui nous a été partagé par notre sœur Mamie. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 1er, versets 1 à 3. Psaume 1er, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Nous voulons tous trouver le bonheur, je pense. Mais le problème, c'est que le bonheur, on le cherche pas au bon endroit. Il y a des gens qui cherchent le bonheur dans l'argent, et donc c'est pour ça qu'ils sont occupés à travailler pour trouver le bonheur. Il y a des gens qui cherchent le bonheur dans ce monde, mais dans ce monde, il n'y en a pas, et ils ne trouvent pas le bonheur. C'est que en Jésus qu'on peut trouver le bonheur. Sœur Mamie a témoigné que elle aussi, elle a cherché le bonheur, mais elle ne l'a pas trouvé parce qu'elle n'était pas encore avec Jésus. Elle souffrait avant. Pendant la nuit, il y avait des démons qui venaient lui faire peur. Mais maintenant, elle est avec Jésus. Et donc maintenant, elle est en paix, elle est heureuse parce qu'elle s'est repentie. Et maintenant, elle prêche la parole de Dieu, elle est souriante. Alléluia. Toi aussi, si tu veux trouver le bonheur et que tu es encore dans le monde, change de place. Parce que si tu es encore dans le monde, tu plantes ton arbre dans un désert. Et donc, dès qu'il y a de la chaleur, tes feuilles sèchent, tes racines sèchent parce qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Dès qu'il y a des petits problèmes, tes feuilles sèchent, tes feuilles meurent. Mais celui qui vient à Dieu, on dit au verset 3, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc même si le soleil brille, même s'il fait très très chaud, l'arbre ne meurt pas parce que l'arbre se trouve près d'un courant d'eau et il continue de pousser, ses feuilles restent vertes. Voilà ce qui se passe quand on est avec Jésus. Même s'il y a des problèmes, Jésus c'est notre courant d'eau. Son eau coule en nous. C'est le moment d'aller près du courant d'eau. Le courant d'eau, c'est Jésus. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit où on peut trouver le bonheur. Et le verset 3 nous dit aussi, tout ce qu'il fait réussit. Donc quand on est avec Jésus aussi, dans tout ce qu'on fait, on réussit. Mais si tu es encore dans le monde, même si tu as toutes les richesses du monde, mais que tu n'as pas Jésus, Pasteur nous a raconté l'histoire d'un homme, un chanteur qui avait une belle voix, un beau visage, et il avait tout pour plaire aux femmes. Mais c'était encore lui qui disait qu'il était seul et qu'il n'y avait personne pour l'aimer. Il n'était pas heureux, même s'il avait de l'argent, même s'il était beau, même s'il était célèbre, il n'avait pas Jésus et donc il n'était pas heureux et il a fini par même se suicider. Donc si tu cherches le bonheur dans ce monde, tu ne le trouveras pas parce qu'il n'y en a pas. Mais le bonheur, ça se trouve en Jésus uniquement. C'est en lui qu'il y a le bonheur. Si tu veux trouver le bonheur, tu connais le chemin maintenant pour aller vers Jésus. Jérémie chapitre 17, verset 7 nous dit aussi, au nom de Jésus, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Verset 8, « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia. Voilà la vie d'une personne qui fait confiance à Jéhovah et qui a Dieu pour courant d'eau. Jésus aussi, un jour, il a dit à une femme dans Jean chapitre 4, verset 13, on lit au nom de Jésus, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. » Donc en fait, du coup, cette femme a demandé à Jésus cette eau dont il parle, l'eau de Dieu. Jésus lui a montré, et c'est là qu'elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a reçu son eau en elle. Aie soif de Jésus parce que si Jésus il vient en toi, tu n'auras plus peur des situations qui t'entourent. Tu n'auras plus peur de ce qui t'entoure, même s'il fait très très chaud. Même s'il fait très chaud, tu n'auras pas peur de mourir. Tu auras le bonheur parce que l'eau de Jésus coule en toi. Demande-lui son eau.
Amen. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 26 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Halleloia, soratsika n'Andriamanitra izany zany izy zany aloha isoratsika n'Andriamanitra, dia isoratsika n'Andriamanitra koa ny mpamitena izay nataony fity, mankasitraka fity dia zareo afaka mijery ny famitena nataony fity anatin'ny murany ao, isan'andro izy efa mipartageany iny foana, dia ampaherezintsika ihany koa izy mba zoto sy anam-potoana foana anaovana an'izany fa tsara dia tsara ny fanaovana asan'Andriamanitra, mila manao asan'Andriamanitra isika mba tonga atsika ho voatahiry indrindra amin'izao andro farany izao amin'izao andro fanozongozona ny devoly izao dia isika hijoro araka ny toro-teny maly hoe hamaka tsara tena fakatsika vao mety tena mijoro mandeha ny cyclone nara-panahy amin'izao fotoana izao, ary izay kelikely izay tsy miletika tsara ny fakany izay tsy mamikotra tsara ny fakany dia tsy maintsy voazongozona ary menjera no hiafarany. Andaontsika hanao takan'ireny coco izay efa zatra maniry eny amoron-dranomasina eny amin'ny rivotra be ireny, fa ny coco dia ela dia ela vao maniry. Ela dia ela ny coco vao maniry, ny antony dia izao, fotoana ela aloha any ambany izy no maniry voalohany. Any mahatonga ny coco masaka rivotra na dia lavalava kely iny ary, fa ny fakany azy tena sandrahaka any ambany rehetrarehetra. Aza manao ohatra ny anana petsay tsika ka ny vatany ngeza fa mifaka ny zarara misy dia hongotana amin'ny tanana fotsiny ry havana malala. Raha ianao mbola tsy nanao asan'Andriamanitra, manaovana asan'Andriamanitra ianao, midira amina sehatra fanompoana an'Andriamanitra fa eo no ahafahana mitahiry ny olona tsirairay avy amin'izao andro farany izao. Mankasitraka antsika rehetrarehetra dia hamaly fity anareo anie rahalatojo ifity kely ny Andriamanitra izay tompontsika, hamaly fity anareo satria zava-dehibe ny zavatra izay ataonareo. Dia samita hin'Andriamanitra tsika tsirairay avy mitaza ny vokany fa azahoana vokatra tsara. Vonjoro avy mila tampoka sao fety teo fa tsy manam-potoana anaovana petsay be, hongotana ohatrovotsy dia fakany kely tapahana amin'ny avy iny fotsiny ny fakany. Tsy mety fa be dia be zao ny kristianina ohatr'ireny mora mialy aloha iamainina be dia be sy ny sisa, fa rehefa sendra ny rivo-dozany alefan'ny satana dia mora miendaka kely ka ohatsika ho mafy olona. Joro ambe tampoka sao fety tamin'ny hariva teo. Hitanareo izy mba manao asan'Andriamanitra ohatr'izao mantsy izy, ao ambadika ao izy efa teniko anareo foana izany moa fa mbola teneniko ihany hoe za zao mitory-teny eto dia ao ambadika ao ry Maniko mahatonga anazy teo dia mahafantatra ny zavatra resantsika eto amin'izao za miteny izao, fitiko mandika anazy amin'ny teny frantsay ao ambadika ao. Izay mianaka izany zao samy mitory-teny. Raha misy koa havanareo tsy mahay teny gasy tsy mahafantatra izay zavatra resantsika eto dia afaka ampidirina groupe miaraka amin'ny Maniko miaraka amina olona efa nisy olona hafa koa miaraka groupe tamin-jareo tao. Ka raha moa zany ny vadinareo na ny zanakareo na mba te hafantatra ny zavatra mitranga eto dia teneno izay dia ampidirina groupe ao amin'ny fity sy Maniko dia maheno ny zavatra izay resantsika eto dia fantany ny zavatra izay resantsika eto. Halleloia. Dia rehefa vita ny fandika-teny ataony ohatr'izao dia avy eo indray izy manao an'ireny fandarina jerentsika voateo ireny. Dia ina moa zany zavatra tiana tenenina, tsy hoe ireharehana hoe ahoana fa lasa tsy dia misy fotoana ianarana izy. Dia hanao contrôle ry zareo angambany izy teo androany, dia kely ihany ny fotoana nahafahany niandry satria reraka izy. Dia zavatra mahafinaritra atao amin'ilay zavatra mba haray ny ianarany ohatra tamin'izaho nanao an'ilay fanadinana iny dia zavatra ny ianarany iny no nipoitra tany amin'ilay izy, tsy nianatra be. Ataon'Andriamanitra mitotona amin'ny zavatra tokony hipotrahan'ny zavatra ianarana
tenety be ny fanadinana zany ny atao hoe vokatry ny fanaovana asan'Andriamanitra tsy matiantoka zany tsika manasa anareo manentana anareo tsy mampatiantoka manompo an'Andriamanitra raha mbola tanora ianao tsy matiantoka ianao manompo an'Andriamanitra rehefa lazondazona ianao efa antitrantitra vao mety tena tombona anao manao asan'Andriamanitra manomana ny mandrakizay ianao koa de tahiny tompo ary isika tsirairay avy zay moa no ela fa tompontsika de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay raha antsika eto moa androany de raha antsika amin'ny nanabavitsika kadaka malala tonga indray ny anjarany hitondra tenin'Andriamanitra de izy indray no iaraka amintsika eto amin'ity androany ity raha isoariny baibolinao de avy hatranytsika de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoe tena ranabavitsika kadaka malala sesaina mamany lino halleloia de vaingana moa izy niterabao de tonga koa fotoanitoriany teny fa naterabao izy na tamimbola bevoka rehefa tonga ny anjarany anaovany asan'Andriamanitra de tonga ihany koa izy mamy sy randry zinate oda tonga soa olga ondra soa na ella izy koa mbola preta koa hitako teo any ambonimbony any kadaka ary vadiny Rodriguez mbola tsy hitatsika eto alleloia raha maino antsika eto ranabavy-kadaka de mba engaviko izy mba andefa j'aime kely amiko amin'ny messenger fotsiny j'aime fotsiny zay fotsiny de daviko j'aime manatahiny tompona zavatra ohatr'izay fotsiny ato anaty messenger ko ranabavy-kadaka mba miangavy anao mba andefa an'izay zao raha mba mety satria ohatrany ambanimbany le connexion ako ato de diaviko ianaranao dia tsy mety hitako ato anaty messenger j'aime maray fotsiny angatahako aminao ranabavy-kadaka raha mba mety aminao raha maheno ranabavy-kadaka azafady fianana sy indrindra ny aminareo hoe connexion mety tsara de aminay somary eo ihany miandry ketsika azafady indrindra tompoko azafady indrindra miandry kely tsika nene tatoato somary miraikitra keo ny connexion tsy miankina amintsika moa zay fa de alefa ihany nefa mivelantsiny kaza indrindra efa nasiny nefa ny mbola tsy hitako aty amin'le olana kely mitranga amin'ny connexion tapatapaka ny connexion tena tapatapaka ny connexion ka tena mahavarina mihitsy so ihany tsika fa efa miomana amin'ny connexion de tonga tsika mba tsy tapatapaka ny atsika amin'le connexion ampiasaina ray somary misaotra indrindra ranabavy-kadaka nda ho aritsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de meno finaritra isika tsirairay avy amin'izao fotoana izao
tain'ny tompo pastera dia tain'ny tsopantsika rehetra manaraka zao vavaka fiambenana izao. Dia falinjay ny tenako rehefa malala hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amintsika amin'ity hariva ity. Izany rehefa malala dia ho hitantsika ao amin'ny Joba 2:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Joba 2:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hitantsika zany rehefa malala dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana. Izany no hatongavany soa aminao. Masina ianao manjaisa ny fampianarana avy amin'ny vavany ary elatsao am-ponao ny teniny. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany zay ry havana malala no entiko hifampizarana amintsika, hifampaherezana amintsika amin'ny ity hariva ity. Eto moa Andriamanitra ry havana dia miteny hoe mifankazara. Izany hoe inona moa zany hoe mifankazara zany? Zany hoe mila mifandray amin'Andriamanitra tsika ry havana. Mila olona anankiroa zany ny tian'Andriamanitra teneniny eto dia izao sy ny Andriamanitra. Tsika zany Andriamanitsika. Izany hoe mifandray aminy tsika. Mila mafantatra kokoa an'Andriamanitra sika ry havana. Na ao amin'ny fiderana zany ry havana, ao amin'ny fivavahana tsy tapaka eo amin'Andriamanitra zany ry havana. Ary mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika. Ahoana moa ny ankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana malala? Dia ao amin'ny teniny, ao amin'ny Baiboly voasoratra ny tenin'Andriamanitra ry havana. Mila ho fantatsika, mila ho fantatsika kokoa ny hoe ny tenin'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika ry havana dia tsisy zavatra mahaory atsika. Hiadana tsika ozy ny teniny eto. Hiadana tokoa tsika ry havana satria izao fiainana iainantsika zao na dia tsy hoe tenenina akory eto hoe miadana rabola, tsy zany akory ny tenenin'Andriamanitra eto fa tsika manko ny rehefa hoe tsy hoe akory hoe ny fananana vola ihany ny mahasambatra anao hoe mampiadana atsika. Diso tsika amin'izany ry havana. Ny hoe fiadanana tenenin'Andriamanitra eto ry havana dia ny fiadanana ara-panahy, ny fiadanana rehetrarehetra, ny fiadanana mahafapo antsika rehetrarehetra fa tsy hoe zista fiadanana vola foana ry havana malala. Ary Andriamanitra dia tiantsika izy. Tiany tsika afantatra kokoa momba an'Andriamanitra ry havana. Tiany tsika afantatra kokoa hoe inona zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany. Satria izy dia ho anatriantsika manjakariva na manota tsika dia tiany foana. Ary eo izy mijery atsika ary Andriamanitra ry havana dia tsy mijery tavatsika. Tsy mijery atsika izy hoe ty mainty, ty fotsy na ty mena. Tsy ry havana. Tiantsika izy dia tiany hifandray amintsika. Dia tiany mifankazatra amintsika ry havana. Ary ny fankazarantsika amin'Andriamanitra ry havana malala dia ao amin'ny teniny. Ka zany indrindra ry havana malala, eto koa izy miteny hoe masina ianao. Manana fahamasinana ry havana. Atsika ry havana rehefa iona amin'Andriamanitra, rehefa iresaka amin'Andriamanitra, rehefa hivavaka atsika ry havana dia mila manana fahamasinana atsika ry havana. Tsy hoe akory ry havana hoe andeha monjy sy fety ihany ianao zay vao manao madio na hoe anina. Tsy resaka an'izany ny resan'Andriamanitra eto ry havana. Miresaka izy hoe manana fahamasinana atsika. Fahamasinana atsika moa inona ry havana? Ny fahamontinana, ny fitondratena. Zany hoe zany ny zavatra ilan'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra ry havana dia tiantsika izy tsy mitaky zavatra marobe amintsika izy ny fahamasinana tsika, ny fitondratena tsika, ny zavatra ilan'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho sambatra ianao. Ary sy zavatra taonao rehetra dia mandeha avokoa ry havana. Tsy miasa loha intsony ianao ry havana amin'izao fiainana izao tontolo izao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Na ny tenako miteny aminareo izao ry havana malala dia anisan'izay olona tena hoe mila nitady an'Andriamanitra zany. Satria raha taloha za ry havana dia tsy fantako akory zany hoe mifankazatra amin'Andriamanitra. Fa rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra anao ry havana dia tena hitako hoe milamina ny saina. Tsy mitovy amin'izany fomba taloha intsony ry havana. Tsy mitovy amin'ny fahasahiran'ny doha isan'andro ry havana. Ary hijoro vavolombelona kely aminareo za ry havana. Izay nafantarako ny fankazarako amin'Andriamanitra. Taloha moa za ry havana dia tsy nafantatra an'izany tokoa hoe ahoana zany fandraisana amin'Andriamanitra zany ry havana. Na dia hoe nandeha nivavaka aza taloha fa hoe mivavaka ohatra ny olona rehetra.
fa tsy tena mahafantatra hoe zao re ny tena hoe mivavaka hoe ao anatin'ny fonao ny fifakazaranao amin'Andriamanitra dia mampiova ny fiainanao tsia. Dia eto ry havana nisy mitady zaza moa za ry havana, dia rehefa nitady zaza za dia tsy mety nahazo misy aho. Dia rehefa nahazo indray ry havana malala dia nisy olana, ary zany anisan'izany olana zany misy ny ry havana nahatonga na hoe nivavaka teto ary tena nitadiavako an'Andriamanitra. Tsika moa tsy hoe mitenitsika matetika hoe efa voadona tsy izay vao hoe mitady an'Andriamanitra. Tena misy zany zavatra zany. Eto ry havana malala dia tena nitadiavako an'Andriamanitra misy ny hoe mitady zaza za ry havana. Dia hitako fa tena nasoana ry havana ny fiarasako amin'Andriamanitra, ny fifakazarako amin'Andriamanitra dia niraisiko ry havana, dia nahatonga zava-baovao teo amin'ny fiainako. Satria tamin'ny voalohany za dia tena rehefa nitady zaza dia nahazo zaza nefany dia nisy olana tena tsy mety. Ny zaza misy trisomie mihozy ny dokotera, ny hozy ny gynécologue, ny misy diabète. Maro ny zavatra hitanjareo tao amin'ny zaza, dia hoe matahotra zareo fa ho isy klema ny zaza, efa hoe 80% misy ny zany zareo tsy mahatoky misy hoe i zaza ty ho salama. Tsy ry havana fa hozy zareo hoe alana ny zaza anatiny, aleo alaina ny zaza toy izay hitaiza zaza ho isy klema. Dia teto ry havana nahafantarako hoe nandeha nitodika tamin'Andriamanitra, teto ny fakazarako amin'Andriamanitra. Dia tamin'ity vavaka fiambenana ataontsika isakariva tia, ny vavahana teto zany, vavahany na teto za ry havana, ary nisorako ny groupe rehetrarehetra, zay groupe maresy rehetrarehetra, ary nisorako ny pastera mivady ny vavaka tamiko nampahery ahy, satria reo mpanompon'Andriamanitra reo ry havana malala nitondra vavaka ao anahy ry havana malala. Dia nisotra an'Andriamanitra indrindra satria za ry havana malala ny fitondrasako nyty zaza ty dia tena tao anatin'ny fitaintainana, anefa dia nisy zany hoe finoanan'Andriamanitra, ary nisy zany hoe nifakazarako amin'Andriamanitra noho ny fivavahako eto isaky ny hariva ry havana nampahery. Ary tena hoe nahitako zavatra mahasoa, fa zany rehetra zany ry havana dia mila fahamasinana, satria hoe mifandray amin'Andriamanitra zany ry havana malala, tsy hoe ndeha fandray amin'Andriamanitra ohatran'io anao dia vita sia ry havana. Mila fahamasinana zany rehetra zany ry havana, nampianarina teto zany. Ary tena tonga aza ny fotoana itirako ry havana malala, dia mbola nahita foana ny dokotera hoe ny zaza tsy mety hodidiana ianao satria ny lohan'ny zaza tsy mety midina. Avy eo indray ry havana dia misy hoe ny 2 andro tsy aterako ry havana, efa very likida le iainan'ny zaza ao anatiny ny tenako. Efa tonga tany amin'ny hôpitaly za jerevanjareo fa tsisy likida foana, nefa za tamin'izany ry havana malala mbola nanao sabata teto, mbola nideran'Andriamanitra teto. Dia 2 andro aorinan'ny sabata ry havana malala, dia nefa efa za zany hoe nandera nankalazan'Andriamanitra. Dia na dia teo aza zany rehetra zany ry havana malala, na dia teo aza rehetra zany dia tsy nahasakana na hoe nideran'Andriamanitra, satria rehefa mideran'Andriamanitra tsika ry havana malala dia hitantsika ny fahasoavana azo avy amin'ny tompo. Dia rehefa tany amin'ny hôpitaly moa zany jerevanjareo dia tena mahagaga ozy zareo, fa tena efa tsisy likida na dia 0 likida ozy zareo, nefa iny ny veloman'ny zaza nefa tsisy. Nefa ny zaza ry havana malala noho ninona no fitiavan'Andriamanitra, aleloia, dia niaina tsara izy, velona dia mihetsiketsika be, ary zany ny zavatra nagaganjareo, nefa tena efa tsisy ninona misy tao. Dia teraka somasara ry havana, aleloia. Fa dia lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, hitantsika amin'izany rehetra zany ry havana malala. Fa rehefa tena mifandray amin'Andriamanitra ianao, ary rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra ianao, dia ho hitanao ry havana malala fa tena lehibe ny fitiavana, dia tena velona tena nahafaka tsisy olana ny zaza, teraka tsomasara, aleloia. Misaotra an'Andriamanitra ry havana. Dia ho tohizantsika zany rehetra zany ry havana malala ao amin'ny ohabolana 1920, izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an' Jehova no sambatra. Izany hoe rehefa matoky an'Andriamanitra zany tsika ry havana,
dia hita fahasoavana amin'Andriamanitra sika. Ary ho hitantsika ry havana andramo ry havana, dia ho hitantsika hoe mahasoa tokoa zany hoe mifankazatra amin'Andriamanitra izany. Aza variana amin'izao fiainana izao ry havana, aza variana amin'izao fiainana izao, aza matahotra anao ry havana, satria hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia hoe mahantra. Tsia ry havana, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ry havana manan-karena amin'ny rehetra, manan-karena ara-piainana, manan-karena ara-panay, ary tena zavatra hoe mahafinaritra ry havana. Ka eto ry havana dia mitarika antsika rehetra mifankazara amin'Andriamanitra ry havana, dia ho hitanao izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Misaotra antsika rehetra ry havana, fa tsy atsika aza diny ry havana fa Jesosy dia tsy atsika mandrakizay ary mandrakariva. Izany teny foy izany no entiko izarana amin'ity fampiresana amintsika tamin'ny tsy hariva tia. Alleluia, amen. Alleluia, isaorantsika an'Andriamanitra. Mankasitraka ny ranavavy hikadaka tsika tao anatin'izay teny mamy tenin'Andriamanitra mamy be miaraka amin'ny fijona vavolombelona izay zava-dehibe zany. Ary tsy niseho zany rehetrarehetra zany nandritra n'le fotoana zany. Misaotra anao aloha ranavavy hikadaka ary dia Andriamanitra hamaly fitianao ary hotahin'Andriamanitra ane nareo menan-kavy mihitsy noho ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia hijinja ioty ny vokatra zany ane ianao dia maherezatra any hatrany, fa dia mamy ny toriteny ary mampiray ary iritsika fa atenaina fa nampahery ny olona rehetrarehetra izany toriteny izay nataonao zany. Dia hotahin'ny tompo ranavavy-kadaka ary tongava amin'ny ambony indrindra ho asandratr'Andriamanitra hatrany ane ianao dia ho tendreny ho solo vava ny mandrakariva, miorena tsara aza miova, dia oaka fanafoa amin'ny fanomponana ny tompo foana mahereza. Misaotra anareo koa mankasitraka azy satria averiko foana fa mifankasitrahana ataonareo mampahery an'ireo ankizy mpitory-tenitsika ireo. Alleluia. Dia misaotra anareo dia toy izy foana ny fankasitrahana azy ireo fa mampahery anazy mbola hiezaka hanao ny tsaratsara kokoa indray ao aorianan'izao. Ka dia misaotra anareo nareo koa dia tena kasitrahana. Zao ry havana, raisiko kely le fijona vavolombelona nataony teo. Bevoka izy zany tsy nentina hahazo zaza. Raha tsy nentina hahazo zaza izy dia nentina mbavaka teto. Izany hoe mahazo ihany izy fa rehefa mitoejaza izy fa rehefa 3 volana eo na ohatr'izany dia afaka foana. Ary anisan'ny nidirany niditra teto ianareo ireo samy manana ny problème daholo, dia samy manana ny problème natonga anareo nitady an'Andriamanitra. Ny asa izay nidirany teto voalohany. Izay moa tsy nisalasala tonga dia niteny taminazy hoe amin'ity mahazo amin'izay ka. Amin'ity tena mahazo amin'izay dia hitantsika io fa vao volana vitsivitsy izay niteraka le zazakely. Linao ny anarany hita amin'ny sary iny. Alleluia. Zao ny zavatra nitranga. Vao nanomboka nitoejaza izy. Dia inona ny zavatra tenen'ny dokotera? Tsisy zavatra tsara, tsisy zavatra pozitiva na ray ary, fa zavatra negativa daholo. Zao io tonga hatramin'ny andao esorina. Tao anatin'izany inona ny zavatra nataony ranavavy-kadaka? Ny zavatra nataony tsy variana izy fa nanomboka nifankazatra tamin'Andriamanitra. Hitantsika teto tsara ny dingana izay nataony. Nanomboka nandray anjara tamin'ny fanomboavaka fanomboana izy dia manomboka hita eo foana izy. Nanomboka tamin'izany izy tsy niala teo intsony. Nisy olona ary niaraka taminy teo tamin'izany fa ilay olona niaraka taminy teo tamin'izany efa tsy eo intsony aloha zao. Fisy mbola eo. Inona ny nataony? Mandritra an'ilay fotoana zany ny dokotera miteny zavatra tokony hampatahotra. Izy tsy natahotra satria izy naninona? Izy miadana. Inona nampiadana azy? Nifankazatra tamin'ny tsy toy izy. Mandritra ny fahavalo miteny zavatra negativa aminao, miteny takitra ratsy aminao, ny ataonao dia izao tsy mikoropaka. Ataovy haingana izay ahatonga anao hifankazatra amin'Andriamanitra. Tao anatin'izay fotoana izay zany izy tsy nandany andro.
ary tsy nandany andro niasa saina tamin'izany izy fa ny zavatra nataony zay nifankazarana tamin'ny tsotoa ary ny tenin'ny joba dia zany mihitsy ny hoe mifankazarana amin'ny tsotoa dia hiadana ianao ny tena marina moa zany tenin'ny Elifaza ity fa tsy tenin'ny joba azafady indrindra mifankazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana zany no natongavany soa aminao inona ny zavatra tonga taminy ratsy ve tsy azo ve le zaza tanteraka ve le tenin'ny dokotera zao avy marary zao a tsisy tanteraka ny zavatra nomanina azy zavatra mampinina zavatra mampiadana satria naninona izy satria izy nandeha aingana mifankazatra tamin'Andriamanitra mifankazatra amin'Andriamanitra zany revana ianao tsy zatra olona anankiray raha olona niona taminao indray mandeha tsy fankazatra ary natsika ary tsika eto amin'ny nazay amin'ny groupe ary dia misy olona misy ankizy ao anaty groupe ao ary sam'izao mbola tsy dia mifankazatra amiko mihitsy satria tsy dia misy fotoana iresahana firy dia mbola mifampihafahafa kely ihany ohatra nareo ireo koa zao misy miresaka aminay zao nareo dia mbola le manao tompoko be reny inona tompoko mbola tsy mifankazaritsika ozy mantsy nareo hoe aza mifanao tompoko ny antony aza mifanao tompoko ohatra ny olona tsy mbola mifankazatra mihitsy ny olona mbola mifanalavitra tsy ratsy akory ny fifanajana fa ireo ankizy ireo zao tsy manao anay tompoko zany satria maninona mitory fifankazahoana fifankazarana fifanakekezana pastera rana-darado alleloia misy anabaviko zay tsy tiany mihitsy raha vatsoina amin'ny anarana izy satria dika le atsoina amin'ny anarana tsy zay ny mahazatra anazy vo izy atsoina amin'le anarany tena anarana dia tsy tiany mihitsy satria tsy zay ny fiatsoana anazy samy manana fomba fiatsoana anazy eo an-trano dia za zao tsy dia misy miantso zany hoe rado zany ny anabaviko indraindray fa misy efa fomba fiantsonana raha ohatra olona miaraka aminao na miresaka aminao na miara-dalina aminao indray mandeha tsy mbola mifankazatra aminao na mifankalala taminao teny ambony train dia niresaka taminao indroa tao anatin'ny roa taona tao anatin'ny herintaona niresaka intelo tsy mifankazatra amin'izany olona zany ianao tsy mifankalala tsy mifankazatra zany dia maninona miona eo foana dia mifankazatra mifankalala zany mahatonga ny fanambadian'ny olona taloha tsy haiko hatramin'izao mety mbola misy le vady atolotra mbola misy zao le hoe vady atolotra le tsy ohatry ny hanin-karanana tsy nireny zao mbola misy tsy mifankalala akory le olona fa ny ray aman-dreny no mifankalala dia amin'ny fanambadiana dia tsy sambatra dia tsy misy fiadanana tsy olona tsy mifankalala olona tsy mifankafantatra mbola misy ary avako te hiadana ve ianao tianao ho tonga aminao ve ny soa dia andeontsika hifankazatra amin'ny tsotoa ny olona zao tsisy miadana zany azy zavatra tena mahavariana anahy dia zao arakaraky ny hitadiavana zavatra mampiadana ny olona zao fotoana zao ngeravina tokony hampiadana be ny teknôlôjia miezaka mitondra fiadanana ny olona fa vao tsy miadana ny olona ohatra kaikikely teneniko anao fotsiny ity tsika zao manana ordinateur manana telefony tsisy tsy vitantsika amin'ny telefonitsika io zao tsisy tsy vita amin'ny telefony inona tsy vita amin'ny telefony mandovola miresaka ao amin'ilay zao groupe misy hoe mofo akondro ny sironany dia misy higanagana zao rahabavy satria tantara momba higanagana teny dia misy mofo akondro ao dia misy indray koa ny sironantsika ao amin'ny groupe araka izy
misy ohatr'izay mihitsy de zany efa tsy mampatezitra efa fifankazarana fa am'izao a misy ezahany teknôlôjia hitondra fiadanana aloha fa ny olona tsy mety miadana jereo tsara ny olona zao mbola kizitina be foana nefa ngiravana tena miadana eritreretinao a tômôbila io ny tôbiletintsika zao a tsy ohatrany taloha milamina tsara mihitsy misy ny zavatra rehetrarehetra potsipotserinao fotsiny ny bouton rehetrarehetra emotro ianao de fa misy caméra misy radar de recul mijery an'le caméra fotsiny de fa tsy hitanao ny ao aorianao tsisy midona tsisy maninona efa misy manampy anao ny tômôbily iny akaparikiny ianao aiza tômôbila taloha nge ravana tena teneniko anao fa stress nge ravana zany mitondra tômôbily zany manay taloha tazona an'le varavarana misy fotoana mivoa azy io varavarana io tsy mety tsara mipoe sady tazomina ohatry hoe mizesina nefa mitazona an'le tômôbila ha fananam-piadanana antsika tamin'iny fa ny olona zao kizitina fa za mitondra tômôbila nefa ny plezira ny tompony efa hitany anatiny inona tsy efa atao seza atao mafana ny rehetrarehetra atao zay mety ao anatin'ny tômôbily io tena pitseritserinao fotsiny ny bouton direction milamina tsara ho efa misy radara eny amin'ny efa misy détecteurna zavatra be dia be ny amparosoka eny de vao mitady hikasoka iny de fa de fa tsy mikasoka fa inona ny olona voameny olona mbola tsy manam-piadanana mbola tsy miadana ny olona zany hoe io fiadanana io tsy ohatran'le vola nyresantsika le fahasambarana nyresantsika maliana tsy azo avy amin'ny inona io azo avy amin'ny fiankazarana amin'Andriamanitra io rovintsika vao hifankazatra amin'Andriamanitra rovintsika vao hifankazatra amin'ny tsitoa betsaka ny olona tsy mety zatra an'Andriamanitra satria tsy mety miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy mety mifankalala raha mahalana de mahalana ny firesahana mahalana de mahalana zany zao anaran'ity izy eo amin'ny groupe daholo Reneny Raivo ry Dekona ry Rameva Soamevo zany Rameva zany fa zany zao tsy mampatezitra zany zao efa fifanka ry Vinanto Tsaroty ny Rapoza Tsaroty misy an'izany ao anaty groupe ao mahafinaritra nge ao de zavatra tiana tenenina hoe ny rovintsika vao hifankazatra amin'Andriamanitra valim-bavaka azonao a raha entina mbavaka ianao fa raha isak'izay misy olana ianao de tonga mivavaka entina mbavaka de tsy anam-piadanana mihitsy valim-bavaka mety ho azonao valim-bavaka zany nge ravana karazany be dia be ke valim-bavaka zany manala fanadina mandeha hanala fanadinana fa mba eto am-bavaka de entina mbavaka ianao afa-panadinana de faly fa tsy miadana zany ianao manana afaka fanadinana mbola hitonga ny dianao rehefa avy eo any mila mifankazatra zany Enoka zany de efa vaketsika ny tantaran'ny Enoka fa raha jeretsika kely anisan'ny olona tena zatra niaraka tamin'Andriamanitra zany Enoka zany jerenao tsara fa Enoka nanomboka 580 taona izy nanomboka niaraka tamin'Andriamanitra 300 taona 580 sy 300 taona izy mivelona mbola velona 300 taona Enoka 300 taona zany niarahany amin'Andriamanitra fa inona ny fahazarana tsisy amin'izany le avana maratra fankazatra rehefa ny olona no mifankazatra hitanao hoe mivady efa antitra be reny efa mifankalala efa tena mifankalala mifankaza tsika zao mpivady reo tsy haiko firy taona ianao zao no nivadina zay zao efa
7 taona amin'ity zay mivady no mivady ary raha ny taona niarahana de 20 taona halleloha 20 taona ohatr' zao mihitsy ry mampionona tao anaty grevy tamin'ny 2002 volana mars 20 taona niarahana zay mantsy tao anatin'ny crise 2002 tao zay no mifankahita de zavatra tiana tenenina de zao efa mifankalala efa mifankazatra ary zay mivady de zao ohatra nareo mpivady rehetrarehetra ihany tsika rehefa zatra miaraka efa mifankazatra de mifankalala de na io fijery io ary ohatra zao mahita zavatra anankiray de tonga de fantatra hoe zao ny hevitry ivadinao io mahita an'io nareo rehetra ohatr'izany hoe zao vady zany efa mifankazatra tsy misy resabe zany fa na fomba fijery io ary de teny zany ianao manana misy fijery zay de fantatra hoe tsy nety zany nyteneniko zany sa nety zany nyteneniko zany sa inona ny tiany tenena zany inona ny teny dada tenena zany satria efa mifankazatra betsaka amitsika tsy mbola mety zatra miaraka amin'Andriamanitra hitanao ianao matahotra isaky ny misy zavatra kely isaky ny mihetsika misy zavatra kely de matahotra be io ianao mbola tsy zatra an'Andriamanitra de mbola tsy mety zatra foana ianao mbola tsy mety mifankazatra tamin'Andriamanitra foana ianao de mbola matahotra foana ianao impiry ianao no tenena fa tsy lerin'Andriamanitra zany ianao za avako malalako de zao mbola tsy nivavaka ohatr'izao za de efa nanomboka za ma tsy mino za efa mino an'Andriamanitra de misy zavatra inoko zay hoe niary efa zavatra tonga eo amiko de Andriamanitra zay mahatonga iny eo amiko de za efa hatramin'ny mbola ela efa ela zako nanam-pinoana an'Andriamanitra de tsy natahotra tsy natahotra ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra any ka rehefa am'izao rehefa misy zavatra mitranga de zao ny teneniko ohatra hoe misy olana mitranga de zao zao natsaika io indray zao Andriamanitra de aneo ny voninahiny indray zao izy amin'io zavatra io tanao loni rary vololona 98% ny vadinao hainao tsy enjery mahafinaritra zany toko mba ohatra zany daholo mivady raha nabavilôny toko mba ohatra zany daholo mivady fa misy mivady tsy mifankalala n'iny olona mahafantatra ny de ho an'ny mivady tsara mifankalala tsara mifankafantatra mifankazatra fa tsy maninona na mbola tsy fantatsy mifankazatra amin'ny vadinao fa mifankazara amin'Andriamanitra mifankazatra amin'Andriamanitra ianao ny zavatra mitranga eo de zao ny ataonao Andriamanitra ravana tsy rehefa misy olana tsika rehefa mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra matahotra be tsika hoe sao ho faty am'ity sao afa-baraka am'ity fa rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra de fantatrao foana fa ohatry mbola tsy nanao ratsy anao zany Andriamanitra na kely ary ka ny zavatra mitranga rehetrarehetra eo de tsy ratsy ho anao ary zao foana rehefa mandalo ady anao zao foana tadina impiry nandalo ady moa zaho de tsy voisanao hoe impiry nefa ianao mbola io inona dika zany tao anatin'le ady zany nisy zavatra foana tao nataon'Andriamanitra natafavoakanao ohatrin'io de za rehefa manana fahatokiana an'Andriamanitra zay aho hoe niary efa zavatra tonga eo anoloako de ataon'Andriamanitra iny ary raha Andriamanitra nanao an'iny de tsy misy atahorako ny amin'iny halleloia misy courage zay misy ohatran'ny zavatra zay ato anatiko ametrahako toky amin'io Andriamanitra io tsy tonga fotsiny zao fa tena eritreretinao teneniko zavatra ianao misy fotoana zany ka za mbola kely de mba tena mpankafy fiarakodia ka mbola kely de izay dimbiasan'le zanako kely am'izao de tena hoe tena tia fiarakodia de rehefa nalabaka tamin'izany de
Efa nytenena fa raha afaka baka indray mandeha de vitanana fiarakodia, fantatry ny iray fianakaviana ny fitiavako an'le fiarakodia. De vao afaka baka de vitanana tomobile. Fa tsy nety afa-po tamin'izany satria voateny foana am'le tomobile ny amiditra satria nampaditra be anahy le tomobile be eto foana. De naveriko tamin'ny fianakaviana tomobile io any ianareo mba nianatry ny matikambo zany, mba nianatry ny nanakambo, io ny tomobile anareo. Tsisy manana an'le izy mihitsy ka za mandeha de mandeha amin'ny alina de tratran'ny olona any amin'ny alina any de be de aiza ihany ianao araka amin'ny tomobile. De ohatrany hoe za zany mivoaka alina de le tomobile no tena probleman'ny olona. De naveriko le tomobile le cadeau zany naveriko tamin'ny fianakaviana ara-dalàna mihitsy, naveriko ny papier sasako tsara ty ny tomobile nareo. Zany eritreritry hoe tsy raisindry zareo. Fa za zany mba nieritreritra hoe aiza verin' le tomobile fa ataovy zay tinana ary azafady raha ny tentenindana ataovy zay tiana. Aika tena rehefa tsy ilainao de eny ary na nenina efa moa zany de tsy maintsy nitana ny tenin'omena tsy nanana tomobile intsony. Mba faniriako am'izay hoe za vao miasa de vidy tomobile. Hiasa hividy tomobile amin'inona? Ny asa voalohany ny karamako 500 000 francs tamin'izany. Ray hetsy ariary brut zany. Zany efa te haninona? Te hahazo tomobile anahy, tena hoe anahy tena tsemboako. De ina zavatra nataoko koa izy ianao ravana? Mijery gazety, mividy gazety midi foana tamin'ny taona 2000 zany 20 99 tany. Mijery gazety foana isan'andro mijery tomobile amidy. Atsona manao toko ya mba sy antanay tomobile mbola mandeha tsara izy ty manao izy io anina ohatr'izao. Mbola mandeha ohatr'izao. Ohatr'inona ny vidiny izy io, ohatr'inona ny farany? Ohatr'ireny manam-bola ireny. Eny ary aka izy io tena mety amiko mihitsy fa mba sy antany anao hoe mety alotsy kelikely ve izy io. Mehezan'ny olona fotsiny tamin'izany. Ny karama amin'io 500 000 ary le 500 000 io hitanao fa misy an'ilay hoe hosty, misy ary zavatra reny miala 350 000 mahery kely sisa ny karama tena raisina, vola tena raisina. Fa ny masaka ao an-tsaiko za te hanana tomobile. Ary za tena nino an'Andriamanitra tamin'izany hoe Andriamanitra omeo tomobile. Vavaka e tamin'izany. Efa mivavaka ihany tamin'izany. Mbola kely dia efa nampianarina mivavaka. Nino an'Andriamanitra. Ny atao ihany. Fa ny antso olona amin'izay nisy Volkswagen coccinelle kely izay 5 millions tamin'izany. Atsoko ilay olona. Akizitina ke ahoana? Asika mba an-tany tompoka mba ilay tomobilinareo io ve mbola mandeha tsara? Mbola mandeha tsara. Ary ohatriny tena farany. Io efa tena mora iry sia. Ary hono io ve mba mety afaka mba alohako sy kelikely ka mialatsiny sy efa tsy mety an'izany. Fa za nanam-pinoa tamin'izany, natsoko fo za tsy kivy, natsoko. Niantso anahy io olona io. Efa ela taty. Allô, ianao moa le niantso anahako iny? Za le tompo le tomobile anatin'le Volks. Le coccinelle ie zaho ahoana le teneninao le hoe alotsy kelikely ka tsy nety lafony le izy ny tena marina. Tsisy lafony, tsy lafo voray volona tsy lafony. Natsony amin'izay ka zao le alotsy kelikely tsy mety fa ohatriny ianao moa le neritreretinao alovavana azy kelikely. De menatra ny tena hiteny latsaky ny 500 000 nefa ny karama latsaky ny 500 000. De teneniko hoe 500 000 par mois. Kely tsy mety ry de tapahindray ny telefônina. Fa zany ao an-tsaiko de zao tsy maintsy misy eo. Alleluia. Miaritra indray rangahy kizitina ka izy kizitina misy tension zay rangahy tadidiko mandraka androany. Saiko raha mbola velany izy fa indray andro nalahelo hitako tamin'ny zavatra fa nodimandry ny zanany tamin'izay. Satria tadidiko le anarany. Tsaiko izy raha mbola velona. Miantso ilay izy. Ka le 500 000 par mois sy tsy mety fa mba aloavy ny atsasany de
zaho atompoko tsy manana fa io atompoko mba ananako nefa io ary tsy ananako. Tsy marina tsy mety dia ny aro ako mbola izy ihany ny antso osty izy eraky naps sotra Rodriguez misy andreo mihitsy fa mbola izy ihany ny antso. Narysia zay fotoana ely zay be de mbola tsy nisy fotoana eny nanongonana le izy kely loatra nge le saingy ka io ary atompoko nanao iany ary rehefa tonga avy sady kizitiny izy tonga nahaka le tomobile nahitako an'le vola de ohatrino nomenao voalohany misy 1 million 2 million iny 500 000 ay cherché de tsisy afa tonga ava re sady kizitiny izy meko 5 nahitana le 500 000 tam'izany ozy ianao efa takiny ahoany fa zay teneko ny olona tsy manam-piadanana ny olona zany tobila vidiko zany teneniko anao fa vo niala teo vitany pena le vola hitanao volant iny volant iny volant ana Volkswagen coccinelle ohatrany tobila taloha de volant de misy an'le colonne midina any ambany any de ngamba izy tobila felatsiny etsika vo navidiko mafimafy de tapaka le zavatra mitazona izy iny volant iny zany afaka omenan'ny olona ohatra zany reraka tamiko mampina tazany indray inao ndray nitondra ary vily ery le afaka atao manao ohatra zao le volant iny varavarana mila tsy hidy fa tazomo le volant tazomo mampitongotra nentina mandeha fa zao ny faliko za hoe men'Andriamanitra ty ka ny azo zao zavatra ninoko vo niantso fa vo niantso fotsiny rangaly hoe ianao moa le de zao notatsaiko esy lasako io ny azy zay nitao anaty zay lasako io niantso fandroany zahako indray no somary efa nanomboka ka tsisy ampatsio fa ny ao an-tsaiko de zao lasako io ina zara tiako tongavana aminao courage nananako tam'izany etretinao zany hoe ianao karama 350 000 mahery ianao manenjika 500 000 par mois ary rangah io farany volana rehefa andro farany volana amin'ny efatra izy de efa miandro eo am-piasana miandro eo am-piasana miaraka amin'ny problème miaka zay miakatra taontsandreo anarada eto ndray aro zay voly volana miakatra ndray taontsy mila vola ny olana nefa amin'iny karama raisy koa eo am'le izy miandro iny tsy ampy fa zao ry havana tato anatiko tato misy zavatra ohatr' zao hoe tsy tongatonga fotsiny amiko eto ty fa matoty nomena de vitako ty halleloia ary tsy natahotra ako ny nanala traité an'izany tobily zany raha zany ke saitsainina aiza ny ahitanao an'izany vola am-piankely zany taloha aiza ny ahitako an'izany ry havana tam'izany teneniko anareo ary za mampaheriny zandry kely rehetrarehetra eto amintsika eto aza zatra miankina amin'ny neny sy dada zany petrao amin'Andriamanitra mifankazara amin'Andriamanitra miaraha mandeha amin'Andriamanitra aza mba mandreraka ray aman-dreny zany fa vitanareo io zay ry havana tena niafy zay vo nanana an'izany tobily zany eritretinao sigara ary tsy azoko ny vidiana tam'izany foka sigara de sigara n'le chefko fa za mantsy ny chefko tam'izany de fa za mantsy rehefa foka sigara mbola misy le fotsifotsy lavalava ohatriny iny de fa riny mody mirahira de iny nraisiko iny foako manenjika zany etretinao etiko mitsangatsangana am'le tobily ny namako rehefa weekend rehefa mivoakalina de teneniko zay hoe signal lasantsy 25 000 ty zako sa tsy miantoka zavatra sotroina za miantoka tomobile de sady efa tsy miantoka zavatra sotroina aloha le 25 000 iny inona ny ataoko amin'iny lasantsy 15 000 voafidinana de point mort vonoina de gaga ny olona tsy de mandeha mafy izy zany fa mitsitsy lasantsy manenjika vola ny zara tiako atongavana am'izay zavatra de zao nanomboka tam'izany mbola tsy nivavaka de efa nomboka natoko ohatr'izany hoe matoty tonga eto amiko ty occasion ty halleloia de natao anaty de lasa namolavolana azy miaraka amin'Andriamanitra manomboka mifampizatra amin'Andriamanitra za ry havana malala za manam-pinoana amin'ny fiainako misy zavatra mitranga
misy occasion sokatra eo amiko matoy ny tonga eo amiko anay iny de tsy avelako iny tsy avelako iny misy fifankazarana mila volenao miaraka amin'Andriamanitra ary ny olona tsy mety matoky an'Andriamanitra vidy afaka miankina ny dada sy ny eny ka dry mbola miantoka amin'ny dada sy ny eny ka de teny commentaire ato aminareo ato zany fa zahako tsy namaky a tsy avelako mitady voly io mbola eto amin'ny tady io fa ny any zanako lahy reo tena ampianariko an'izany ka ampianariko an'izany ny zavatra tiako teninanao de zao tamin'izany rahavana tsy narian'Andriamanitra tsy navelan'Andriamanitra fa baraka za io efa nomboka zatsatra miaraka amin'Andriamanitra 5 taona teo zao no tena nomboka ny ekinona ny fiainako tamin'Andriamanitra efa manomboka zajatra io manomboka tsy matahotra ary fantatro foana hoe Andriamanitra tsy hahatonga zavatra ratsy eo amin'ny fiainako ary mahatonga fiadanana ty amiko izy satria maninona mifankazatra tamin'Andriamanitra zatra efa zatra n'izany tsy arian'Andriamanitra zany efa zatra n'izany tsy avelan'Andriamanitra diso fanantenana sy avelan'Andriamanitra ahonena zany mahatonga anao tsy miadana matahotra lava io tsy mbola mety zatra an'Andriamanitra ary ianao mandra-pahazatra anao an'Andriamanitra de tsy maintsy ampianarin'Andriamanitra izatra amin'ny aloha ianao maninona nisy tafidrivotra ny roa ny velona teo amin'ny mpianatra indroa ny seho teo amin'ny mpianatra mantsy ny tafidrivotra teny ambony sambo kely ny seho aloha izy tamin'ny voalohany tady Jesosy natory tao anatiny tao de iny tsy olana tamin'i Jesosy de Jesosy hoe ry kely finoana aiza ny finoanao mangina mitsara de nitsahatra fa tamin'ny faharoa indray mbola tafidrivotra ihany fa Jesosy tsy tao anatin'iny sambo kely intsony de hozy izy Jesosy hoe mbola tsy mino ihany va nareo zany hoe tokony efa nanomboka zatra ny mpianatra hoe ty indray le tafidrivotra ty le hain'i Jesosy halleloia misy fotoana tsika miatrika olana anankiray de matahotra de tinambavaka na mivavaka de mivaly tonga indray ny olana de matahotra ihany tsika ohatry hoe tamin'iny tsika nomban'Andriamanitra fa am'ty tsika mety tsy omban'Andriamanitra tsony ny atonga anao anam-piadanana mila mifankazatra amin'Andriamanitra ianao Petera sy Jesosy zany mifankazatra Adamaseva mifankazatra tamin'Andriamanitra ny fankazatra mandra-pahatonga ny fotoana anankiray na notany evaka na mindrany tamin'ny Adama ny fahotana ny fankazatra tamin'Andriamanitra Adamaseva ary niadana tao anatin'izany sahedina isakariva Andriamanitra tonga eo miresaka amindry zareo Jesosy tena nanam-piadanana be mihitsy satria maninona satria Jesosy de miona mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro Daniel zany intelo isan'andro ary ka Nebokadnezara na iza na ny liona niona taminy tao andavaky ny liona tsy natahotra izy ny fankazatra tamin'Andriamanitra aiza hoe tsika mivavaka isaky ny misy olana io indray mandeha isaky ny 2 volana ianao misy olana zay ianao vo mitady an'Andriamanitra tsy ho zatra an'Andriamanitra mihitsy ianao tsy fankazatra amin'Andriamanitra mihitsy ianao Marisy Josefa rehefa nandeha atsika tsara ty tantara ty misy fotoana nitorena izy ty any amin'ny Luka 2 any vakitsika any amin'ny Luka 2 Luka 2 Luka 2 andiny fa 7 andiny fa 1 ary ndray aman-dreny de nakany Jesosy misy taona raha avy ny andro firavoravona amin'ny Pasika ary rehefa 12 taona Jesosy de niakatra izy ireo araka mifanao amin'ny andro firavoravona ary rehefa tapitra zany andro zany de nody izy Jesosy zaza de mbola nitoeran-tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny zany ary satria nataony faniaradi niaraka tamin'ny niaradi tamin'izy de nandeha lalana ny ray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany
ray andro lalina tsy lalina ray andro fa zareo ny nandeha ray andro inona na tonga an-jareo nitady an' Jesosy am'izay misy fahazany nataon'ny zanaka ao ato an-trano zay mivady zao isan'andro mifampiresaka amin'ny telefônina de efa misy lera fiantsoantsony mampionona anahy eo am'le ohatrohatro zao a de raha vo mivoana am'izay de zahako ny miantso hoe misy olana ngasa maninoneny tsy miantso dada miantso dada miantso ka zareo efa zatra miaraka am' Jesosy nandritra ny ray andro ohatrany tsy naheno feo an' Jesosy izy zatra maheno feo an' Jesosy izy tsy herinandro fa ray andro zany ny fetra nahatsapany Josefa sy Maria hoe tsy eo Jesosy fahazarany zany misy olona efa heritaona efa 2 volana zao anao tsy naheno ny feo an'Andriamanitra tsy tsapanao akory zany tsy tsapantsika akory zany satria naninona satria tsika mbola tsy zatra miaraka amin'Andriamanitra foana ny olona ray zatra miaraka amin'Andriamanitra de fantany foana hoe eo Andriamanitra na tsy eo misy fanatrehana eto na tsy misy rehefa mivavaka to de fantatra foana hoe manandrika eto Andriamanitra reno any anatinao any mila mifankazatra amin'Andriamanitra tsika tsy mety amitsika tsony indrindra am'izao andro zao ny mahalana be tsika vo mare feo mahalana be tsika tamin'ny andro ny mpaminany angeravana ka nanota ny zanak'Israely ary nanao tsy nety ny mpisorona tam'izany fotoana zany isan'andro taloha miteny matetika be Andriamanitra fa noho ny taty arina nahalana tena alana ny fitenin'Andriamanitra nahalana vo miona tsy mahatadidy ny feo an'Andriamanitra tsony ny olona te adana ve ianao ry havako tianao ve ny anam-piadamana tianao ve ny atongavany soa aminao mifankazara amin'Andriamanitra ianao mifankazara amin'Andriamanitra ianao Petera sy Jesosy zany maso mifampijery fotsiny de efa niteny na ny fanontelony akoho fampijery izy Jesosy de to de ohatrany teny zay tanao le zay le teneniko tanao tena mamy Petera maso fotsiny tsy miresaka eny Jesosy tena mela amiko fa tsy mpanao meloka malamo fa mpanao meloka de lasa Petera ny ady teny tomany tsy nisy ohatr'izany satria naninona ndresaka tamin'ny Jesosy tam'le maso ny jery efa mifankazatra mifankalala rovina anao vao zatra miaraka amin'Andriamanitra aza manao tsy hidi-pahatra tsony tsy ho zatra eo mihitsy ianao tsy hifankazatra amin'Andriamanitra ianao raha mbola manao tsy hidi-pahatra fa midira amin'ny fiarahana aminy tahaka ny Enoka firy taona ianao zao fa Enoka 520 taona nanomboka nanapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra 300 taona izy niaraka tamin'Andriamanitra zatra nalain'Andriamanitra izy farany tsy nisy fahafatesana ny fiainana nalain'Andriamanitra anisan'ny olona niakatra velona any an-danitra zany Enoka zany ho ten'Andriamanitra hoe masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vava ny ara-latsaho ao am-ponao ny teniny ataonao aiza ny tenin'Andriamanitra zay heninao ozy izy tsika taloha hoe ampidiriko ato de avokako ato fa ny tenin'Andriamanitra raha te hifankazatra amin'Andriamanitra ianao de zao alatsao ao am-ponao ny teniny Alleluia ozy ny Salamo 8:100 andininy 8:20 ato am-poko niraketako ny teninao dao vakinao zay teny zay de mario anatin'ny baibolinao Salamo 119:11 anisan'ny teny mahafinaritra zany Salamo 8:100 andininy 8:20 andininy 20 vakitsika tamin'ny foko rehetra mitedavako anao aza vela hiala amin'ny didinao ato am-poko niraketako ny teninao mba tsy hamitako aminao ao am-po Alleluia miterina tsara indrindra azonao hitehirizana ny tenin'Andriamanitra amen andininy 7:20 toy izay andininy 7:20 am'le joba vakindrana bavakadaka teo joba 2:20 vakiky ny 7:20 andininy 7:20 raha miverina aminy ianao de aoriny tsara eny raha mpanalavirinao lainao ny eloka
tsy fantatro ny zavatra mety misy eo amin'ny fiainanao androany fa mety misy ampahan-javatra rava eo amin'ny fiainanao na mety misy zavatra tsy mety mitsangana mihitsy ny teo amin'ny fiainanao mizatra reno mihitsy hoe tsy mety tafatsangana ity finoko ity tsy mety tafatsangana mihitsy zany tena mba fanantenako zany tsy mety tafatsangana ny fiainanao fa Andriamanitra miteny aminao ndray raha miverina aminy ianao zany hoe zany hiverina aminy tena hiverina hifankazatra aminy hifankazatra hiara-dalana aminy de ahoriny tsara aleloia ahoriny tsara vakiko ihany ny 15 manao hoe ary eo any amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy eny ary eo any amin'ny vato sy ny andohasandrika ny volamena vanofra zany hoe volamena vanofra zany ny ambony karazana indrindra mihitsy tamin'izany andro zany tsy nety nifankazatra tamin'Andriamanitra ny olona satria maninona satria variana tamin'ny akoram-bolafotsy sy akoram-bolamena ary ielan'ny olona ny olona raha mpisafidianina inona tianao volamena sa Andriamanitra volamena ilain'ny olona satria volamena ny hita maso azo tsapain-tanana fantatra ny zavatra azo atao aminy da midiko ty de azahoako vola Andriamanitra tsy tanindrina de ahoana moa zany de atao ahoana Andriamanitra fa zao ny tenin'Andriamanitra ary io ny akoram-bolafotsy sy ny akoram-bolamena ary eo any amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy ary eo any amin'ny vato ny andohasandrika ny volamena neofa fa nitsotono ho akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao aleloia tsy mety hifankazatra amin'ny tsototsika raha ny zavatra zay eo am-pelatanatsika no mahavariana atsika ary zany mahatonga antsika tsy mety miadana satria maninona le fahazarana tokony hananantsika miaraka amin'Andriamanitra lasa ny akoram-bolafotsy sy ny akoram-bolamena foana manana fotoana kely anao de alohanao tokana ho an'ny akoram-bolafotsy sy ny akoram-bolamena fa izy Andriamanitra hoe ary io reny za atao akoram-bolafotsy sy akoram-bolamena raha te hiadana ianao fa amin'izany ozy ny ten'Andriamanitra de ny 7 de ravoravo amin'ny tsotoa ianao ka ananatra ny tavanao amin'Andriamanitra vokatry ninona daholo zany fifankazarana amin'Andriamanitra daholo zany ao ambadika ny fifankazarana amin'Andriamanitra zany tonga eo aminao voalohany aloha ny toky matoky an'Andriamanitra ianao hoe za kosa efa zatra Andriamanitra efa zatra n'le tsy harianao efa zatra n'le misy anao halleloia tadidiko zay zary misy fotoana teatra tadidiko eto de sy mampionona tamin'izany niaraka kelikely de nisaraka tadidiny tsara zany efa niaraka zay de efa nisaraka rehefa nisaraka zay de samy beloha zany de za mantsy namako tsy fa izy mampionona saraka zay ka ho libretsika tsy laha zay sy namako nandeha avy namboatra tomobila tamin'izay de manao rodazina tomobila any alavitra be amrotona Ambatolampy any de maty le tomobila nataoko nentina tany tomobila tamin'izany maty tany akodaoda be tany zay rehefa amin'io misaraka zay hoe manana fahazarana tsika lehilahy manana ty fahazarana ty tsy haiko nareo fa za aloha manana rehefa misy zavatra mahazo de olo ty tsika io ny antsoina voalohany iny antony antsoina azy le maino an'le izy mba miraharaha atsika tsy haiko nareo hoe mitovy aminazy za reny ohatry zany nareo misy zavatra mahazo anahy de atsoko ny vadiko neny tsy tena angery neny aty tena ohatry zao de inona ny vitan'le vehivavy tsisy ninona vitany mahafinaritra no fotsiny meno an'le hoe izy malelo aminao le zany ndre te manahoana nefa ianao any ndray ohatra de anao ndreny mody agraviana le zavatra tena le izy aloha tena anina fa te ahoana zany ko raha manino de anao ihany aveo no mody miteny eny afa-tsy maninona de ohatr'izay maty le tomobila any akodaoda any zay tamin'izany tamin'izany mbola tsisy portable efa nanana portable ke tamin'izany ka de inona zavatra nitranga any akodaoda be any misy hira anankiray zay tadidiko eo am-pisotroana Tokyo zay tamin'izany de mbola mandeha koa le hira atsiarovako anazy mantsy zay hira zay tamin'izay zay nalahelo be anazy misy hira hoe le hoe
zatra nahitanao isanandro bangany iniry fa tena namerina ny saiko mihitsy izy tany anaty panina tany hoe zany tokoa le zatra ianao miaraka isanandro ianao misy mampahery ohatr' zao hafa mihitsy le feo ny olo tiano iny korazy aho tamin'ny kinsarahana de inona ny zavatra tonga le fahazarana iny ianao le zatrany le izy lasa nanina natonga alahelo ary Jesosy rehefa teo amin'ny teo Getsemane de nitomany fatratra zay mihitsy le tononkirana nampavinaela ka le hira mihitsy ny tena nataony tamin'izay dia ary fotoana ohatr' zao mihitsy zany satria anniversaire-ny zandriko matsy tamin'ny 24 de anniversaire-ny zandriko mihitsy ka zay amin'io ny saraka de izy ny invité le zandriko za amin'ny panina ny ananina any de tratrako tao an-trano izy tamin'izay nao anniversaire-ny zandriko de efa araky le hira de zao hitanareo zao efa efatra ny ankizy fa izao Jesosy nifankazatra loatra tamin'Andriamanitra. Jesosy tena tsy ny Marisy Josefa ray andro tsy hitan'i Jesosy voatadidy fa Jesosy tsy manadino miresaka amin'Andriamanitra ary natonga Jesosy nanam-piadanana ary natonga Jesosy tena fiadanana mandehandeha de zao Jesosy nifankazatra tamin'ny Jodô ary natonga an' Jesosy nitomany mafy teo Getsemane tsy Jodasy tsy ny miaramila tsy ny hazo fijaliana fa notapasaraka amin'Andriamanitra. Telo alina tsy iona amin'Andriamanitra Jesosy amin'io satria hidina any amin'ny fiainatsita maty nitsangana amin'ny maty izy vao iona amin'Andriamanitra eo amin'ny voninahiny lehibe indray nga izy afaka nivavaka tany amin'ny fiainatsita de tany ny tena nikika ny sain Jesosy ary nampatonga azy nitomany. Telo andro ave Andriamanitra tsy iona aminao nefa za efa zatra miaraka aminao. Fanontaniana aperako aminao androany firy andro anao zao tsy tapaona tamin'Andriamanitra misy amintsika efa ray volana tsy tapaona amin'Andriamanitra tsy taitritsika fa neny Jesosy ho telo andro mbola tsy tapasaraka akory fa mieritreritra ny telo andro tsy onana amin'Andriamanitra de mipatrapatraka tahaka ny rà ny dinitry Jesosy ry havana zany ny olona mifankazatra amin'Andriamanitra zany ny olona nifankazatra tamin'Andriamanitra. Androany teny aminao androany hoe efa tokony misy fiovana amin'izay ny fiainanao io tokony hiova ianao ny fomba famindranao ny mahatonga anao mbola marefo ohatran'io marefo ny ara-panahinao mora matahotra mora manam-panahina de satria zao mbola tsy mety zatra miaraka amin'Andriamanitra ianao impiry anao tenenina fa hatrany ekipitsika de efa teo am-pelatanan'Andriamanitra impiry anao ny tenenina fa eo vita tomboka avatsy am-pelatanan'Andriamanitra ny tany ny anaranao impiry anao ny tenenina fa na lavo aza ny manodidina anao ianao tsy ho lavo fa ianao mbola anisan'ny olona matahotra foana efa nifidiko ianao ka tsy mba nariko ny tenen'Andriamanitra fa ianao mbola matahotra no ariana foana satria manino tsy mbola nety zatra niaraka tamin'Andriamanitra mihitsy mifankazara hoe tsika ifankazatra amin'Andriamanitra. Misy fandarany ty hitanao ty raha androany no vao tonga eto nataotsika ifankazarana amin'ny Jodô isanandro tsika eto tsisy fotoana tsy eto tsika lahady ihany tsika ny tsy eto fa eto foana tsika natao inona zany eto fitaovana iray nataotsika ifankazarana amin'ny Jodô nataotsika ifankazarana amin'ny Jodô mba hahatonga n'inona mba hahatonga atsika hiadana mba hahatonga ny soa ho tonga eo amin'ny fiainatsika rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra anao ny zavatra tsara zavatra mitranga rehetra soa avokoa zavatra mitranga itseo vavolombelona kely aminao fa zahay ato anatin'ny tokantranonay de olona tsy mety diso fanantenana tsy mety maninona hoe tsy mety diso fanantenana ny antony de satria zao
fantatray fa raha misy zavatra natenainay anankiray ka tsy tonga eo amin'ny fiainanay de fisaorana avy hatrany ny atolotra ain'Andriamanitra satria ny antony de zao mbola tsy nahita zay hatramin'izay hoe misy zavatra natenaina tsy tonga ka nitonga nitondra fahafahambaraka na nitondra fahafatesana nitondra tsy fahampiana fa ny zavatra solony ny zavatra tsy tonga izy nataon'Andriamanitra mbola tsara foana aloha hatreto. Halleloia. Ary efa zatra an'izany zay ary zay zatra an'izay fomba fiasan'Andriamanitra zay misy zavatra isosoron'Andriamanitra eo aminao de manana toky mila zatra am'izay ianao manomboka androany fa raha nanala an'iny Andriamanitra de ametraka ny tsaratsara kokoa noho iny. Misy olona zay eniko tam'le cyclone tena Madagasikara teo de misy lehilahy anankiray iny hitako olona mpino izy nianjera ny tranony de zao mba zavatra finoa tsisy trano tsony mipetraka aman'olona sisa fa zao tena zay izy mpivavaka de matoky zay fa ao ambadika zao faharavana zao izy fananganana nataon'Andriamanitra. Tanao ry havana iny olona iny mino fa tsy mbola voaino problème ny ainany fa nisy problème mety mbola kely noho io fa zao tany amin'ny problème kely de fa zatra niaraka tamin'Andriamanitra fantany fa problème kely ny van'Andriamanitra ny atonotony ny van'Andriamanitra ahoana ny problème be nitsovahany. Halleloia. Lakileny ianao mbola matahotra tsy mety manam-pinoana io de tsotra fotsiny mizara mandeha miaraka amin'Andriamanitra de ho hitanao fa tsy mbola nandainga Andriamanitra de ho hitanao fa mitana ny teniny Andriamanitra rehefa niteny izy fa ombanao de ombanao mandrakizay. Ho tahin'ny tompony itsika tsirairay avy za matoky sy mino ry havako malalako fa napery anao izay tenin'Andriamanitra izay. Raha ohatra ka hoe matatahotra ianao ny zavatra ataonao tsy mety miakatra mihitsy zany ny tahampinoanao de ny zavatra ataonao de zao ny miteny isan'andro hoe za Andriamanitra ampianaro. Halleloia. Ampianaro ny miankina aminao, ampianaro ny miara-mandeha aminao, ampianaro ny matoky anao fa Andriamanitra manankiram-pahasoavana hanazatra anao am'izay. Androany tsika manomboka eto mba hahatonga anao hifankazatra amin'Andriamanitra manomboka androany ianao de mifankazara aminazy isan'andro aza mifanalavitra aminy very foana aza miandry ray andro taka Marisy Josefa very foana eo aminao fiarahany aminy eo aminao izy de ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Misy olona mety niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy mety tsy mety natoky an'Andriamanitra na mety efa natoky an'Andriamanitra ianao tany aloha tany fa niverina ny fanalavitra tamin'Andriamanitra de niverina indray le tahotra. Misy aminareo olona efa nanam-pinoana be mihitsy taloha fa niverina natahotra satria nanino satria niverina nisitaka tamin'Andriamanitra. Androany mba tsika hiverina amin'Andriamanitra ndao hiverina natoky an'Andriamanitra ndao hiverina hifankazatra amin'Andriamanitra de ho hitanao fa zany ny atokavany soa amin'ny fiainanao ny sosiny tsara no omanin'Andriamanitra ao anao ary raha tianao ny hiadana de dian'izao verena mifankazatra amin'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra itsika tsirairay avy mino fa namperanao zay fanamelabelarana fo izay nitendra nabavintsika teo hoe tian'Andriamanitra foana tsika na de manota aza de ny tena marina mety zao zary tiantenina amin'iny hoe mpanota isika efa tsy nahafaty atsika ny tediavin'Andriamanitra fa ny tediavin'Andriamanitra mba hilatsika amin'ny fahafaty mba tsy ho faty tsika andana aloha elao aloha ny fahotana tsy hifankazatra amin'Andriamanitra mihitsy ianao sady miaraka amin'Andriamanitra ianao no miaraka amin'ny fahotana hifankazatra amin'ny fahotana ny ngezangeza kokoa aminao amin'izay fotoana izay
ado hifankasatra eraka amin'Andriamanitra isika. Miaraha mandeha amin'Andriamanitra, ataovy izay tiany a. Raha tsy atao am-ponao ny teniny a, apetrao anatin'ny fonao izy a, dia andao hifankasatra amin'Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra itsika tsirairay. Andeha ataontsika tihetely ela ataontsika izy ity a, dia ho ataontsika ho vonin'Andriamanitra. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famondram-pony ianao anety tsy afaka ampony. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety, fijanena no manafety. Tsy hoe tsy nalala, tsy zanak'adala, fa ninianao nivoaka ny vala. Fa ianao tena tiana, tsy fohy tsy arina, zany aneny antony avy. Fa raha avy ny andro iverenanao, vity aneny ao an-trano ao. Roviny anao vao avy, roviny anao vao mahody, rovina afany tompo efa sasatra ny andro, miandry ny tatanao. Roviny anao vao avy, roviny anao vao mahody, rovina afany tompo efa sasatra ny andro, miandry ny tatanao. Tena lefaniray, lay tokaniray, Jesosy anila izy hatrizay. Tonga izy hitady sy hamonjy ny vera, fa raha mody ianao tsy maniry. Fa ianao milamina, Jesosy lahiny, fijaneno lalany. Tena lefaniray, lay tokaniray, Jesosy anila izy hatrizay. Tonga izy hitady sy hamonjy ny vera, fa raha mody ianao tsy maniry. Fa raha avy ny andro iverenanao, vity aneny ao an-trano ao. Roviny anao vao avy, roviny anao vao mahody,
antsika vavaka zany toriteny zany a androany za miny fa tena tian'Andriamanitra ilatsaka anatin'ny fonao zany toriteny zany. Tian'Andriamanitra ianao anam-piadanana hiavaka amin'ny olona ry havana. Ny olona eny amin'izao tontolo zao ry havana tsy mety manam-piadanana, ohatra tsy mety tonga ny fiadanana, ohatra tsy mety miadana ny olona satria tsy mety mifankazatra amin'Andriamanitra. Ianao na tsy anananao aza zay ananan'ny olona, fa ny fiadanana anananao kosa raha mifankazatra mitsotoa ianao tsy ananan'izaniza. Mora amintsika kokoa no mifankazatra amin'Andriamanitra noho ny anenjika zay mety ananan'ny olona mety tsy ho azontsika. Fa raha itsika manararoatra mifankazatra mitsotoa dia na ny olona ary tsiriritra anao mahita ny fiadanam-po sy ny fifaliana, ny soa tonga eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity satria niteny taminay teto indray ianao ary nampahery anay ary isaoranay anao Jesosy ny zavatra rehetra. Izay rehetra nataonao nitranga teto androany dia tena akasitrahana ianao satria za miny fa nampahery ny tsirairay avy indray ianao. Nampahery ny tsirairay avy ianao satria tena hoe mbola betsaka aminay tsy mety manana fiadanana, mbola betsaka aminay tsy mety tonga eo aminay ny soa sy ny tsara satria mbola tsy mety mifankazatra aminao foana zay. Jehovah-Andriamanitra ny mpanaraka an'izao fandaharana izao mba tehirizo taio mba ho zatra miaraka aminao, anana fahazarana miaraka aminao Andriamanitra. Mangataka Jehovah-Andriamanitra hoe okanao ho avy eto foana hifankazatra aminay foana tahaka ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Jehovah-Andriamanitra tsoto taio zay Jehovah-Andriamanitra ny tsirairay avy aminay Jehovah-Andriamanitra ny sambatan'olona mihitsy ny nana fahazarana miaraka aminao, anana fifandraisana tsy tapaka, anana fifandraisana akaiky. Saotra Jehovah-Andriamanitra. Mangataka aminao zay Jehovah-Andriamanitra hoe aza velanao mifanalavitra aminao zahay, fanalavitra aminao zay raha tapasaraka aminao zay Jesosy tsy mahay manao na inona na inona. Inona moa ny fiadanana ho tonga aminay raha tsisy ininna hainay no manao amin'ny zavatra rehetra? Inona moa ny toky aty aminay izay sampam-boaloboka raha tapasaraka aminao voaloboka? Dia ampianaro sy zaro hifankazatra aminao fa ao ny ahitana ny fiadanana. Ataovy mianatra, zatra matoky anao, zatra ny fitantananao, zatra miaina ny zavatra ampiainao ary mahatonga anay hanana toky fa tsisy tokony hatahoranay no avy rehetrarehetra. Saotra Jehovah-Andriamanitra. Betsika ny tianay angatahana eto nefa voafetra ny fotoana ary voafetra koa ny takatry ny sainay. Angatahanay aminao Andriamanitra dia mihoatra lavitra anao izay nieritreretinay ny Jehovah-Andriamanitra ho ataonao amin'ny fiainanay. Mihoatra lavitra izay nieritreretinay ny Jehovah-Andriamanitra dia ho ataonao amin'ny fiainanay. Ampio ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny trangany zavatra rehetra misy isan'andro mba hanananay toky miaraka aminao, mba ho zatra miaraka aminao amin'izay zay tsirairay avy reto. Ho tapitra hatreo ny tahotahotra isan'andro, ny fanahina zay tonga foana, efa mba zatra amin'izay hoe nateo ny ady, nateo ny olana, dia mba teo foana ianao namonjy anay, teo foana ianao tsy niaraka, tsy nisaraka taminay. Tsy mbola nisy andro raika tsy nitondranao vahaolona tamin'ny olanay. Dia ataovy zatra n'izany zay. Saotra Jehovah-Andriamanitra. Voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia vosa Satana faritra amin'ny ranao tsy afa-ty tsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy. Fa ny vona fafirehetra teto androany milatsaka anatin'ny fon'ny olona ary mamoa avy zato eny, tsy manam-pahataperana avokoa. Ho voninahitra ny anaranao.
misy saotra Jesosy io. Halleloia, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny firenena, ampandrotsika ny anabavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona anabavy Erika. Tany tompo pasitera dia taiditsika tsara avy dia tsara ivavaka tsika ho an'ny firenena sy amaranana fotoana. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay misaotra satria mbola afaka ny afatry indray tamin'ity an'ity. Misaotra Jesosy Malala satria mbola no famindraponao no fitiavanao anay mbola nafahanay indray nandray fampianarana tsara be teto nandray an'izany teny mamy avy aminao izany ary nakatra avy aminao izany Jesosy Malala satria raha tsy teo fitiavanao anay dia tsy mahare an'izany satria maro ny olona mety tsy mba mahare an'izany teny avy aminao izany Jesosy fa izay rehetra kosa dia tena hoe navahanao tena itiavinao izay matoa mbola tatalasaka tia-pona indray izany teny mamy avy aminao izany dia makasitraka indrindra Jesosy fa manomboka izay tsirairay avy dia tena hoe atokanao tena hifankazatra aminao satria izany tokoa no tena ahitana fiadanana ahitana fahasambarana Jesosy Malala dia mifankazatra aminao satria ao aminao rery ihany mahatsara anay tsirairay avy be tao aminao rery ihany tsisy maharombaka Jesosy Malala ka inona moa Jesosy miahiana intsony satria efa miarika eo ambany elatra ao izay araka ny tena hoe tsy mahefa nahinana iny izay raha tafasaraka aminao dia koa Jesosy tena tsy mahefa nahinana iny izay raha miala aminao ka ampianary zay tena hoe atoky anao ampianary zay tena itianao ampianary zay tena hoe hifankazatra aminao foana monina amin'ny zavatra izay ataonay mba tsy hanadinonay anao Andriamanitra satria ianao mbola natoy izao anay satria ianao mbola mitantana ny fiainanay matoa tsara toy izao ny fiainanay dia noho ny avy aminao izany fa tsy avy aminay dia isaoranay lehibe izany teninao izany Jesosy Malala hanomezanay voninahitra ny anaranao izany teny izany ka niangatanay dia aoka tena hitahiry an'izany teny izany ny fanainao masina hitoetra tao anatin'ny fonay tena ampitahiry an'izany teny izany aty anatinay ka tena hoe tsy hompiainy fotsiny izay Jesosy Malala fa tena mpakatohan'izany teninao izany ka hamozato avenay tia-fonay izany teny izany ary ho iainanay isan'andro izany ataonay tena fahazaranay miaraka aminao isan'andro Jesosy Malala ka tsy hiala aminao izay fa hifikitra aminao hatrany fa ankehitriny Jesosy Malala dia mbola mitondra-bavaka indray izay an'izany firenena malalanay izany tena lasaka katerena amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny firenenay tsisy miafina aminao izany zavatra mitrango ao amin'ny firenena izany amin'izao fotoana izao Jesosy Malala maro ny zavatra miseho ao ny aretina izay nahafaty olona maro Jesosy Malala eo koa Jesosy Malala ny orana ny kiza be izay tsy mety mijanona fiakaran'ny rano dia tena hoe nahafaty olona maro ihany koa ary be ny trabona be ny fahaseranana izay mianjady an'izany firenena izany Jesosy Malala fa ny angatahanay dia ny fahamindraponao tena hoe ritsaka amin'izany firenena izany manolany ny vahoaka malagasy ianao Jesosy Malala fa fantatray fa mbola tsy mitopy aminao marina tokoa ny vahoaka malagasy mbola tsy mifankazatra aminao marina tokoa fa mety hoe mivavaka ihany izay Andriamanitra satria be kristiana ao amin'izany firenena izany fa mety mbola tena tsy matoky anao izay matoa izay mbola mandalo fitiadrana mandalo ady mandalo olana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa ny angatanay Jesosy dia fanainao masina tena hoe hirotsako amin'izany firenena izany mba hisy fifazam-panahy lehibe Jesosy Malala fa tena hitodika aminao marina tokoa hiantso ny anaranao marina tokoa tsy amin'ny hoe fahoriana ihany Jesosy Malala fa tena hoe hiaraka aminao amin'izay rehetra ataon'ny vahoaka malagasy ny firenenay dia tena hoe eo ambany elatrao miaraka aminao ny vahoaka malagasy fa tsy amin'ny aterina ao anatin'ny fahoriana foana Andriamanitra vao hiantsoantso ny anaranao dia fantatray Jesosy fa milanao izany tany malalana izany ka iny izay Jesosy fa efa mihaino fitarainanay sy fitalaonay ianao ka anjaka amin'izany firenena izany satria fantatray fa raha tsy eo ianao dia tsy tafavoaka izany firenena izany inona mety hoe arenana an'izany firenena izany dia zava-poana ihany fa tsy manana anao Andriamanitra velona izay miaraka aminay dia mangataka izay Jesosy majerenao reny olona ao anatin'ny saty ireny ao anatin'ny trabona ao anatin'ny aretina maro ny mijery adana maro ny tsy manan-kialofana Jesosy Malala dia fangiry izy ireny fangiry amin'ny fonao ianao anie
ny fanantenana azy ireny, ianao ny mitsinjo azy ireny, ianao ny jery manokana azy ireny, ianao ny masitrana an'izy ireny raha ao anatin'ny aretina izy ireny Jesosy malalo. Dia izay Jesosy tena hoe mahatika anao tena satria ao ambany elatrao tsy mba misy maharombaka ny eo aminao, tsy mba misy diso fanantenana zany Andriamanitra fa ao aminao tena hoe feno ny fanantenana. Dia mino izay Jesosy matoky izay ary mananteny izay fa mbola ho avy ny maraina vaovao an'ny firenena io ka voazonao amin'ny ara-panahy vahoaka malagasy ka tena hitodika aminao Jesosy malalo. Dia apetraka feno ampelantananao zany vavaka izany Jesosy ary akinay aminao ihany koa Jesosy ny toromaso maminay raha hialetra izay Jesosy dia efa ny fanatrehanao tsy ala aminay tsirairay avy fa tena hoe aty-piadanana filaminana izay ka raha tonga maraina vaovao dia ho feno fanantenana indray ny fiainanay dia kivikidy fety Jesosy dia reradraraka dia tena hoe azo hery Jesosy fa misy izay fa tsisy diso anjara ny tsirairay avy dia nandalo sy niainao izao fotoana izao Jesosy malala fa tena hoe nomenao hery, nomenao toky, nomenao fanantenana tanteraka dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany vavaka izany saotra Jesosy malalo. Aleluia, amen. Aleluia. Makasitraka indrindra ny nanabaverika tsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay mamy dia Andriamanitra ny hamaly fitianao raha nabavy dia fahasoavan'Andriamanitra ny hanaraka anao amin'izay rehetra lehanao dia hodidian'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famindrampony makasitraka amin'ny fandraisana anjara, makasitraka amin'ny zavatra rehetra dia mahery izatra ny hatrany amin'ny asan'ny tompo. Saotra antsika rehetra ihany koa nahatra hatramin'ny farany lavalava ny fandarantsika androany fa izay ny ahafahana nazava azy. Matoky izay fa naherinareo natao amin'izany moa ty fandarantsika ity. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa raha mbola te hiaraka aminay nareo dia midira anatin'ny site web ny Akiradio, akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo Akiradio. Misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:70 amin'ray amin'ny 7:70 ihany koa raha vahany mampionona hira isan-karazany ao dia meno finaritra daholo tsika rehetrarehetra. Raha mbola tsy tonga any amin'ny Roan'andra Jesosy ka velonay nasoa tsara tsika tahin'Andriamanitra dia rapitso alina tsika mihaona eto indray miaraka amin'ny mpitoroteny hafa indray. Rapitso amin'ny 7 raha tsisy ny fivana dia misy ny fisandratana fandarana misy andrata izay ataony mampionona azy. Adiny fa amin'ny lahady avy izao tsika dia anao ny fanoloran-jaza dia misaotra nareo izay efa mety nareo izay efa nisoratra anarana efa anaty groupe ao moa nareo efa miaraka ao tsika amin'ny 12 atoandro amin'ny alahady nanaovana fanoloran-jaza ao anaty Zoom samy mitondra bavaka an'izany fotoana izany tsika fa zava-dehibe loatra izany. Samy tahin'Andriamanitra misaotra nareo naharitra ny hatramin'ny farany amarantsika ny fotoana dia heno an'izany feon'ny gitara ny rahalahy Jonathan zany tsika izy mantsy miteny an'izany feo kiry zany dia tahiny tompo daholo tsika rapitso indray tsika mihaona. Aleluia, amen.